Atolotry ny radio vaovao masoana ao anio. Tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe tena misy Andriamanitra, tena misy Andriamanitra. Ireto avy ireo anome aina ny tantara. Ny miaramila ny fahamarinana Edouard Miarinjatovo, Nira Kristy, Dina Nicole Raharso, Anise Rantriniaina, Vertina Rahantasoa Benja, Diana Andrianjafiniaina, Fanantenana Randriambololo Malala, Nirina Andrianarilala, Feizoro Ramiarinjatovo, Matoky Ramiarinjatovo. Teo amin'ny lafiny teknika Santaniaina Rakoto Arvelo. Ary tena mahafinaritra kosa tia amin'ny toerana nandrany tompo aty atsikako. Sa ahoana fijerinao azy? Za ve fahitany eny anazy? Ny aloha tena tsy za mihitsy tsy vitany aty ambanivohitra be tsika fa le toerana koa ohatrany sady lavitra ny be tendrombohitra tsisy réseau nefa za efa zatra mampiasa nyty telefonako ity dia rehefa tsisy réseau dia tsisy ilaivana azy le telefona. Ka nefa nge ty anaka aty ny nandrany tompo atsika dia mila manaiky tsika fa ny olona aty dia tena mila famonjena tokoa. Ngatoko ny dia tsy afaka mangataka any amin'ny fobe tsika hoe mba hafindra any amin'ny toerana tsaratsara kokoa noho ny aty ohatra hoe mbo any amin'ny toerana ville fa tsy aty amin'ny ambanivohitra be aty. Matoa aty no nandrany Jesosy atsika anaka dia misy olona tiana Andriamanitra ho vonjena aty. Sa ianao tsy mino an'izany? Sady sitrapon'Andriamanitra nge tsara sady akasitrahana ny mariny. Tsy maintsy mezaka amin'ny sadapita moako inona ny izany teo zanaka pastera eo. Ary ianao ve tsy faly hoe anisan'ny vidin'ny tompo taranaka voafidy? Taranaka voafidy ao anakoriny eny ka zanaka mpitandrinako. Mafy aho ilay zanaka mpitandrina raha izanoko. Andao aloha tsika hivavaka dia apiripirinetany sady efa ho avy tokoa zao ireo kristianina nampy antsika amin'ny fanadiovana. Ndao ary neny sady za koa zany efa tena reraka be mihitsy. Unoarne ahoana ki? So dia afaka mba miresaka kely aloha tsika sy ny vetivety. Eto ny resaka ndriva vonamena ndri ahy aza atao manahirana neny aloha. Resaka amin'ny zanako koa ve dia anahirana nafa ndri koa zany. Ka zao le izy hoe iza marina neny ny dadako. Ataondry inona aizarina lalako izay dadandry ihany. Neny ve niteraka anah dia tsy fantatry neny ny dadako ka tsy fantatro aho. Tsy haiko hoe iza. Sady ohatry nisy ny teny aneny hoe dadato Olivier hono ny dadako. Tsaotsaon'olona rehetra zao koa ny endriny no inona. Dia ndri ve dia mino an'izany? Ka zany neny leobe ny olona ety an-tanàna, ny ankizy mpiray tanàna amiko, mpiara-mianatra amiko miresadresaka an'izany foana dia tsy maintsy anontaniako ihany. Za koa nefa leobe neny no anontanian'ny ankizy foana hoe aiza hono ny dadako. Dia ataon'inona hono fa mampitombo volany am-paosiny anga hono sa inona? Tsy zany rehefa isaky miona dia aiza ny dadandry leobe. Efa lio fotsiny hoe ataondry inona dia vitako. Ina koa makaleo andry an'izany. Ka tsy tianne mihitsy ve milaza mariny. Ka tsy fantatroko za ve amoriny. Neny koa tsy azoko mihitsy.
fa misy zavatra ratsy be nataony ve sa hoe misy zavatra tsy nientiny no mahatonga neny manafina an'izany? Tsy hoe manafina andria fa ilay izy mihitsy tsy fantatra hoe izy. Dia akombony any amin'izay koa ty vavandria fa tsy laiko manontany an'izany intsony rehefa mahatsiravina ka. Mba fanontaniana hafahafa anontaniana anahy. Inona daholo pastera ny zavatra mbola tsy vita afaka ataoko a? Za mantsy tamin'ireny fiaraha-miasa ireny tena tsy afaka mihitsy fa sahirana be reny. Efa azo lazaina hoe efa vita daholo ny zavatra rehetra fa tena misaotra ny tompo mihitsy tsika dia misaotra anao koa ny amin'izany. Fa izay aloha pastera, faly be mihitsy fa izay vao mbony nisy pastera vehivavy izany tamin'ity vohatra nisanay ity. Sady pastera mahafinaritra. Za ve izao tonga dia hitanareo hoe afinaritra na tsy afinaritra. Ka izao azo ifandraisana izao ko ilay teo alohany ka tsy azo iresahana mihitsy. Aiza kosa mpanompon'Andriamanitra ve izy dia tsy afaka ifampiresahana fa izany hoe samy manana ny fomba fijeriny koa ny olona tsirairay Fa izao pastera, eto aminay eto ane ka manahirana mampahery anao sady fa tsy mora aloha ny zavatra hoatrehanao eto amin'ity fitandremana ity dia efa omeko anao sady mahereza. Ka izany indrindra nge ny andrahan'ny tompo tsy rahan'ny tompo any amin'ny zavatra morontsika fa any amin'ny sarotra ihany koa, kanefa ny zavatra rehetra dia mino fa aza matahotra fa ny fijeriko amin'ny pastera malemilemy kely ity aloha ohatrany anahirana ihany raha izao ny tompo ireny heriko sy tanjako dia mangataka hery avy aminy tanterahako ny asako. Dia izao ve ianao vao tonga ro Olivier? Dia maninona? Inona moa mahamaky anao ho tetỳ? Tsy zaza tsy natao trano ato. Teo be Indray ro Olivier, dia sahanao ve no miteny an'izany? Dia na tsy inona mandreraka ka. Aizaka tonga hoe no tonga dia izany sady ny fanontaniana. Fa fidinoana aza no izay ianao no hoe mbola tsy terahako hatramin'izao. Nosa. Sady ianao koa anie tsy mety hitsabo Fa tsy mitsabo ahoana koa enzika nakany any dokotera ianao tsy nientiko. Taiza koa ianao nitondra tany Ohatra le raha matotika ohatry ny olona maninona. Na dia izao zavatra anaovanao izao ihany ara ve ro Olivier dia mety hananako saina tony. Fa inona moa ny ataoko anao lazao kely. Ka izao fampahoriana ataonao azy ao Fampahoriana ahoana ary fa tsy azoko mihitsy. Efa firifiry moa ro Olivier reo olona izay miresaka amiko, milaza amiko ny amin'ny zavatra ataonao any ivelany any. Hoe ahoana? Ny amin'ireo vehivavy maro izay miaraka aminao any Ese Heverinao fa tsy mampalahelo ahy moa mifandrenesako n'izany. Sady tadio ro Olivier bro-piangonana ane ianao se tatasika n'olona rehetra izao ve raha matoty ny nona avany tsy mahazo ireny. Ka matoa ireny ny olona be dia be nefa ny teny taty dia tsy lazan'olona intsony izany si avy le resaka fa mandreraka veka. Io mivarinao raha inana aloha fa za efa teo Izany moa ny ataonareoko. Aiza koa misy izany hoe mihinana dia indray mihinana. Sa izy teo fanambadiam-balao dia samy mikepika izay azony. Ka iandranao amin'ny firy alina raha vao hisakafo Ay, mazaka ary.
azafady kely hoe monsieur Olivier. Ahoana izay pastera? Afaka mba mihoana kely amiko ve ianao rehefa mirava? Rehefa mirava? Sy nakory tadavan'ity pastera ty anany. Eny tsy maninona ka, tsy maninona fa tokotokony amin'ny firana zany sa hoe miandry firavana mihitsy zany? Rehefa mirava ny fiangonana rea? Ay, eny aorian'ny fanotompo vavahana zany. Eny fa tsy maninona, fa hono fihinana kay moa tadavan'ny pastera aza fata raha tsy mahadiso. Aleo rehefa mirava dia miresaka tsika menaday Eny ary tompoko. I pastera, ohatra maikamaiky kely fa inona moa zany le tena hitadiavana anazy azafady? Amin'ny mahampitandrina vaovao moa koa amin'ny mahampitahiry volanao dia saika mba hijery kely ny momba ny resaka fitantanam-bola ato am-piangonana. Izay ny lary Olivier. Fitantanam-bola ato am-piangonana? Eny tompoko. Ay ve sy milamina ny ato ka. Milamina fa inona moa zany ny saika hoe tena anontanianao? Le boky? Ny bokim-bola? Azafady kely monsieur Olivier, afaka jereko kely ve le bokim-bola azafady indrindra? Ay, tsy maninona ka afaka jerenao tsara mihitsy ka. Efa milamina io, milamina tsara. Ty izy pastera ary? Mbola ao aminao daholo izany moa reto voly reto? Ka le izy zao pastera, eny ao amiko ny vola fa somary zavy moa afianana aminao somary nisindrana kely sasany fa ny ankabetsahany aloha ao amiko daholo ihany ka. Eny pastera. Andriamanitra angendry monsieur Olivier ka tsy afaka ampindramana amin'izana amin'izy. Zany ve pastera? Ny fanao hatramin'izay dia ohatra izany ihany ka. Tamin'ilay pastera taloha iny izao tsisy problème mihitsy zany fa moa ianao ihany koa ety ambanivohitra ange misy vamontana mba mila vola kely mba hidanana masom-bola dia ohatr'izay ilay fandehan'ilay izy. Izay tokoa moa no mety nataonareo taloha fa tsy maintsy manarina an'izany tsika fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Sitrapon'Andriamanitra ahoana pastera? Mialohan'izany aloha dia tsy maintsy mbola isany ny fampianarany mahakasika an'izany. Raha azoko izany pastera dia tsy azoko lazainao io fampianarana indray. Tsy vita moramora izany fampianarana izany ra monsieur Olivier fa raha ny tsikaritra eto aloha dia misy ohatran'ny tena tsy mazava mihitsy ny famahambola ato. Tsy mazava ahoana pastera? Boky efa voadiniky mpandigim-bola ny fiangonana inge io boky io tsy mazava ahoana indray? Ty izao ohatra daty anankiray mitovy nefa zavatra anankiray ihany koa no navoaka dia miverimberina ilay izy. Tena tsy mazava amiko mihitsy izany monsieur Olivier. Tsy adihevitra lalina aminao pastera fa ny mpandigim-bola no manontany an'izany. Izy no nandinika an'io hitany hoe efa mety dia milamina ozy izy dia zay. Eny amin'ny fotoana manaraka dia mamory anareo rehetra biraom-piangonana ako dia hodiniantsika daholo izay zavatra rehetra mila tsaraina rea. Eny ary pastera, fa zanaty zany ampiomany aloha ihany rehefa hoe iantsonareo fa za io mantsy bebe atao izay ihany ko. Eny tompoko. Tena ohatra ny mitady ratsy izany ilamailamaila lara Olivier fa hono any eny to sao dia mba afaka antaniako zavatra ny eny to. Fa zavatra inaka izany manoa? Ka ilay izy manitikitika be anahy dia tsy mety valinina eny ana mihitsy ilay izy dia aleoko manantona ny eny to ambarao ihany aloha fa sao dia misy afaka anapiako andry. Iza ho any eny to ny dadanay Fa dadanareo izaky? Miteraka anahy. Fa tsy tokony any amin'ny rendriva indrino anontany an'izany. Fa izy tsy mety mamaly anahy ko lazay fa tsy fantany hono.
aiza koa iny tsy afantarany an'izany izy ve no niteraka indri dia tsy ho fantany izany Za koa ary mbo gagako fa ohatran'ny maheno feo aho hoe dadatoany ani dadatoa iza dadatoa Olivier-ko dadatoa iza indray maninona tsara ty lazaindri asa alokia fa naza koa ary anie mba misy milaza an'izany fa tsy haiko tsony hoe ahoana amin'ny fahamarinana ka sao dia mba misy zavatra fatapatatry ny antoa aniko ka tamin'ny mamanareo be vokandriana e tena efa nanontaniana nadikadinina fa tena tsy milaza ny marina mihitsy za koa any aky mafy mahazo ato anatin'ity tokantrano ity fa maninona ny antoa ka iny dadatoanareo manondratsondrana iny olona birao-piangonana anie iny ny antoa manondratsondrana hoana ka zany lazaindry izany zao anisany tena mampite hisitry belona mihitsy any indraindray ny ataony mahereza ny antoa nenay koa anie birao-piangonana fa dia tsy hitako izay ilazana anazy fa zao tokoa mahagaga anary ny antoa hoe ahoana ohatrany samy birao-piangonana daholo na dadatoa Olivier na ineninay nefa angamo mahazo miaraka manao birao-piangonana ny olona mpihoatra ka zany any aky ny tena anisany adihevitra be tamin'ny fifidianana saingy dadatoanareo moa ny teny hoe ny zodahony tsy mba havany sady tsika raha teo tsy isy mpitandrina tamin'ireny fanatanterahana ny fifidianana ireny dia izy ny nanao izay nantsofohana ny neninareo tao haikoa moa tena mahavariny izany na izany anary very ny entotsy mistera ny ao ambadika izany za aky tsy te hakalagy amin'izany intsony kanefa na izany ary ny entoa mila mba mailomailo any amin'ny fiainana ka zandriko veka ireninareo dia hosahany hamadika izay fotsiny aloha ny anontaniako any entoa fa rehefa tsy fantatry ny entoa moa ny dadako aleoloha izany dia fa izatsoa moa ny azo anontaniako sy ahalalako an'izany misaotra betsaka kina andalo mba lalina ne ro Olivier fa lalina hoana reo tety sy asimototra fotsiny fanontaniany manoana hoe iza hono ny rainy zany ka tsy nilazaina otra to moramorainy ireny ianao izany ina zao mampimeanao amin'izany ka inona ary ny sy nilazana an'izany taminazy ka ay dia tianao zany nilazako an'izany mba havazivazy eny hafa aza miteniteny aleo lazainy aza miteniteny izany ho afa baraka tsika te fidiny lohany nefa matahotra amin'ny masony ary eona koa moa izany ny fanampianao anay mianaka ty fa nga izy io velomina amin'ny rivotra ka loza koa ngereo dety inona koa ny loza eo natamin'ny pastera ankeo na dia tiany be mikasitry n'ilay fitantanam-bolao-piangonana tena ninona koa ny sy nilazaina ianao ty aza mivazivazy ka vazivazy maninona lazaina amin'ny marinako sy mbaresaka tsika ty vilany ty zany fa reny nge volam-piangonana nge reny mekanareo aty reny dia randoza le zanako ka sisy an'ireny nga ina ny mekanareo ao tena marina ny asy ty tsy misy te hiteraka vera nga tiako tsy amelona aza dia mahefinao zany ianao reo dety fidiny anavy sitrapotsika fotsiny iny dia zay tandremsa zany mba ampidipidirina amin'izay volam-piangonana any anao samyreriny ianao fa nga tsy hoe izay marina ka mba vazivazy koa zanyko tsy enina zany vazivazy zany fa zany hoe anfo zao ahoana marina moa zany zao raha tena hita amin'ny pastera hoe misy banga ilay volam-piangonana dia zany nahita an'izany anoloana an'izany dia fahazavahoana ianao fa za aloha tsy mahalala an'izany ary raha fantatry pastera koa hoe mpizaobavitsika sy ianao marina koa raha anaika izy fa hiaraka ho biray-piangonana eo tsika
hiaraka ho birao-piangonana eo tsika. Marina koa pastera raha naiky hoe hiaraka birao-piangonana tsika. Sy hoana montsy any akena zany sy nefa lanim-bahoaka ataoko sady efa azay koa tendrin'Andriamanitra. Lanim-bahoaka sa nasezika Monsieur Olivier? Ka mba mety le hoe mba sika samysika ihany ka. Hainao ihany zany nge zao fiainana mety fa rakoatr'izay. Eno ay. Azafady indrindra re nampiantso anao raha matoa Violette fa misy dinika kely mba saika fanaovako aminao. Iny pasteur fa ino ny fizany vaovao anao zany? Aleo aloha tsika hivavaka alohan'izany rehetra izany e. Andriamanitra misaotra anao izay noho ny amin'izao fotoana izao izay ahafahanay mifampitafa sy mifampidinika eto indray dia mamindrafo aminay ary mitarifanay masina amin'izay rehetra atao eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao fantatra hoe mpiandry ianao dia izany nampetsoko anao. Ie, fa misy zavatra afaka hanampiako amin'ny pastera nga? Ay, misy zavatra tsikaritra tokoa. Voalohany indrindra moa dia nahatsikaritra hoe tena lasa ohatra ny varimbarinina izany ianao. Sady lasa nangatsiatsika ara-panasy sa diso a? Eny e, tena tsy diso mihitsy ianao pastera. Izany fa be loatra ilay olana sedraiko dia tena ela tsy ho zakako intsony mieritreritra azy. Fa nga moa tsy samy mpanompon'Andriamanitra nareo mivady ka? Tsy azoko, Monsieur Olivier nge ka birao-piangonana ve dia tsy miorina? Ho fantatrao eny ihany pastera ny tantarany. Fa izao aloha hoe ianao mila mandroso tsara mba hafana araka ny tenin'ny tompo hoe aoka fanafohan'ny fanompoana ny tompo. Misaotra pastera, dia mba hoeto ambavaka koa ny tokantranoko fa maro be ny fitsapany. Mahereza re raha matoa. Zao rakizy hianatra sekoly alahady tsika. Nefa mialohan'izany dia hiaraka hivavaka sika. Dia ahoana moa rehefa mivavaka? Dia ahoana moa ny atao rehefa mivavaka? Akoboko ny tanako, aondriko ny lohako, akipiko ny masoko, hivavaka izao, hideran'Andriamanitra. Izao sirinazy ty marainty dia mitrano tenanao angataka aminazy ay Jesosy eny misy nanoro anay mba ho saza mpakatoza ay. Misaotra Jesosy, amen. Tamin'ny voalohany Andriamanitra rakizy dia ny lanitra sy ny tany tena mbola tsisy nininana mihitsy ary aizina be nandrakotra n'izao tontolo izao. Dia tao anatin'izany dia niteny Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Ahoana tsara hoe rakizy? Niteny Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava. Iza ny namorona ny mazava hoe? Jesosy, safo menakeo fa nazoka. Tsy mahazo miady ny zanak'Andriamanitra rakizy izany mila mifankatia tsara sika. Dadanay mamy be fonany dia miady amin'ny nenay. Mampalahelo be zany.
Hitanse ny tokony atao a mila mivavaka ho an'ray aman-dreny sehtsara se mba hiovan'ny fo satria Jesosy Kristy ihany manova ny fo. Izaho tsy mety mivavaka mihitsiko. Tatandroka ambony aho peloha be ohatran'iny dia izy mandre tatatra be koa. Manginy lafa ny dadanareo koa ary menana pakako be. Mamanareo koa ary mitendrasy be misiko. Rakizy okizay io indray fa miverina miady a tsy sitrapon'Andriamanitra nefa miady izany e. Dinona moa ny teneny zoko teo, mila hoentina mbavaka daholo reny raha mandrenareo menadara eny mba hiovan'ny fo. Dia mety mbola iova ve ry zareo? Miova izy rehefa Jesosy manova azy. Izaho izao hitora amin'ny dada sy neninay mba handray an' Jesosy izy. Efa ela hono nanetikitika azy ty fanontaniany ity hoe fa mba iza marina ny ray niteraka azy. Efa lehibe ane izazy iny efa manana raha ambara amin'izay marina. Tsy fotoana fanambarana amin'ny marina tsao zao e. Sady na koa ny dirandry amin'izany e. Tsy hitako ankizy hanafenandry ny marina. Hatramin'izay mbola velona teo dada sy nenina ny tany andry hoe iza ny ray ny zanakindry ngandry ny teny samy volana. Ka tiandry ho fantatra ve? Ka inona nefa ny hanafenana ilay izy efa nga ratsy e. Rehefa tiandry ho fantatra dia mivadindry e. Izany no sikitsikirina lava eo. Aza dia manao vazivazy be ohatr' izany ake. Izany tsy manany any andry e. Tsy vazivazy izany e. Sady ndry koa nefa te halala amin'ny marina e. Vadindry ny rainy. Afaka manontany azy ndry. Tena marina ve izany? Izany e. Inona ty mataitaitra ka ndry tsy miteraka dia aty miteraka izy ny mandeko. Dia vita andry ve? Andriamanitra. Tsy fahita andry hoe iny vita koa ve? Na dia mahazandriko andry ihany ara ve? Izay ngamba le hoe vadinjoky kilalao anjandrika. Tena tsy napoziko ake. Bro-piangonana tena vita an'izao zavatra izao. Mba manapoiza ihany amin'ny manaraka. Mivavaka ho andry ahy. Tena narary be tampoka teo ny lohako. Lazaiko fa honohono sy laingan'olona foana reny hatramin'izay ireny. Hay tena marina. Za koa mivavaka andry mba ho sitrana ny loha andry. Dia mbola hanany ihany indry ihany a. Marina zaniko izany ve dia manany ihany e. Ay zary ndry izany. Ora matoa. Sy ny avy ty. Fa iny ty zavatra sainao sy ny aviko e. Fa inona fiheverana n'ity boky ty e? Ha? Boky eo am-piangonana io. Sy ny avy fotsiny dia ampy anao zay. Ka tsisy zava-patako ny momba an'io e. Aitinao fantatra? Ampafantaro mihitsiny aloha. Fanalana amin'ny pastery ty. Fa loziny ty lazainao? Tsisy hoe loza. Hatramin'izay amin'ilay rehetra ka tsy mety. Aizako. Hatramin'izay teto tsisy an'izany fampandinidinika izany ko no tonga amin'ny pastery anareo dia zao. Tsy mety aminay io. Olona voarovolana ve izy ny tonga teo dia ho ahonganareo sady. Sady tsy hitako ane izay olana e. Pastera miezaka mandrakariva hanao izay ampandrosoana ny kristianina ao aminy. Ary hitako hoe nenandroso ny olona hatramin'izay nahatongavany teo a. Mampiomehy anahy koa ianao izany. Mandroso makaiza nefa e? Ha? Mandroso makaiza? Miroso makany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nao ty tao mampiomehy. Aloha tsy hite mibetsaka.
Fa inona no tena antony tsy itiavanareo brom-piangonana azy Misy masina be mipasteranareo e. Sina zao mbola ety ambonin'ny tany. Tsy mpitandrina mianao anaty fahamasinana fa tsy mianao anaty amin'ny kovalavala. Tsy mety aminay izany e. Mety aminay zay ahitana tombontsoa ihany. Izay ny fiheveranareo azy. Mampalahelo nareo raha izany. Sady miala tsiny aminao koa fa tsy afaka manao sonian'iny taratasy iny e. Ahoana tsara hoe violety? Izay tsy hanao sonian'iny noviana. Zay vavanao? Mampitandrina kely atao sonity. Efa hoe tsy afaka ny hanao sonian'iny aho Tena tsy hanao mihitsy ianao? Tadidio fa tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hanenjehana amin'ny mpanompony. Ka rehefa tsy mety rangahy dia tsy mety Ka ahoana? Manontany anao farany anao sonia sa tsy anao sonia? Sanatria amiko raha hanendro ny voahositry Jehova Ay zany? Zao ary aorono ny entanao dia lasana mandeha voakany. Oro Olivier, fa inona moa ny hidira amin'ny fisaraha-panambadiana amin'ny tsy fanaovako sonian'iny taratasy hanonganana mpitandrina iny? Tsy hainao hoe ten'Andriamanitra hoe nareo vehivavy maneke mivadinareo ary lany loha amin'ny vavy. Mazava? Na dia efa zavatra tsy mety ara dia ekena. Ka zany no izy Ihany ilay ten'Andriamanitra. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra ny olona miala tsiny aminao fa tsy maintsy mijoro anohitra ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ianao zany nge lasa beloha mihitsy sa afa voasasan'ny pastera takolonao io? Voasasan'ny ten'Andriamanitra raha izay no tianao ho fantatra. Ay! Lasa anao mivoaka. Lasa va? Tsy andeha? Teto ny efa nanaovako lasa ho ianao mivoaka. Teto ny efa nanaovako voady teo anatrehan'Andriamanitra. Zao violety vadinao no miteny aminao. Atsara manomboka izao koa ny firasanao ny pastera iny. Fa atsahatra hoany Ka iny ihany no mamimelo anao ohatr'izao. Hatramin'izay anao tsy mba namaly valena izany mihitsy. Ankehitriny lasa mpianatra indreny. Izay filazanao azy zavatra tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ifampiresahanay. Inona moa maharatsy an'izany? Ay, rehefa tsy handeha ianao aleo ary zazany no mandeha. Eo anao sy ny tranonao. Mano ahoana izay ry neny? Avy nendry resahany eny zavatra Ito fa misy inona? Misy zavatra mpanaovoko andrity. Inona izany? Hitandry mody apresao akily ilay zanaka pastera iny mody adaladalao. Apresao dia adaladalao. Olona montina be iny ko apresahako ahoana? Ka izy ny montina iny mihitsy ny apresahndry. Iny ve anay koa? Sady zakory neny ny ohatran'ny mbola tsy mieritreritra an'izany fa iny aloha ny antony hampanaovana eny an'izany zavatra izany Mandreraka be ny eky nataony pastera iny dia tsy hita mihitsy izay fomba analana azy. Sady ny olona koa efa tsy tia azy daholo. Sanverina iny zary mahita fa ny olona rehetrarehetra tian'iny pastera iny daholo sady hatramin'izay nisian'iny pastera iny dia nandroso ny fiangonana. Mba hafa mihitsy koa izany fomba fijerindry izany. Ka izany no hitakoko. Tsy mbola fantatrareo zazakely ankehitr'io izany fa zao izay zavatra saika ataondry izay mila tanterahandry izay raha mbola zanako koa ndry. Raha ohatra kosa aloha neny hoe hanonganana amin'ny pastera ny antony anaovako an'izany dia tena miala tsiny aneny fa tena tsy ataoko Raha mbola zanako ianao tsy maintsy manaraka ny teniko azo. Andray neny tsy azoko ny zavatra tianeny atao amin'izany. Inona ny antony? Tsy mila fanontaniana, ny teniko fotsiny tanterahana dia ampy anao izay. Zaho aloha neny tsy anao ataovy izay tianeny atao eo. Ary mitady mihitsy mantsy ianao ty
tsy maintsy manaiky an'izany ianao na ninona ianao na ninona ka za koa tsy anao e. areza be famaliana kay lasa entinentana nde voakana rehefa tsy azo tenenina rehefa tsy anaraka ny teniko ianao a lasa ianao mandeha any rofina taminao andray kosa ary neny zany ve ny antony androany eny ana atao trano any ka zaza tsy makatoko anenena neny daholo izany zavatra rehetrarehetra natao neny taminany zany tsy manenina an'izany a za koa rangaha tsy miraharaha tsy mitambitamby araha izany andeha koa sady efa tsy fantatro koa ny raiko dia za ihany hitady azy ihany raha tsy teny ndana lasa dia tsy ilaina miverina eo tsony ary tady dio izao a aza mitaditady anahy tsony neny na maty a na marary aza mitaditady anahy izany lasa dia lasa tokoa mantsy ilay zanako a Andriamanitra dia inona re nataoko an'iny e ohatran'ny mahare zavatra ho aza fa tsy haiko ny fahamarinana zavatra inona indrenao anaka ka toa hoe misy fanangonatsy ny ataon'ny birao-piangonana izany hony fanangonatsy ny eny amin'iny izany anaka ka fanonganana mpitandriny fa dia inona loatra ary ena ny tsy zakany zareo amin'eny a inona moa anaka raha tsy ny fijoroako ny fahamarinana sy ny fitoriako ny tenin'Andriamanitra tsy azoko mihitsy ny herineny izany ny fijoroany eny amin'izany ve ny nanonganany zareo an'eny ka Jesosy Kristy koa ange anaka izay nenjiany no ny fitorian'ny fahamarinana nefa zariny eny a tena faly be mihitsy fa efa mandroso ery ilay fampianarako sikolalahady eo mampianatra ny ankizy tenin'Andriamanitra tsapana kristianina ary sady hitako hoe moroborobatra amin'ny sampana tanora kristianina azy ane sady tadidany le tamintsika voatonga iny tamin'iny a tsy tamana fa amin'izao efa lasa tamana ary eny a ay ve za koa anaka mahatsikaritra an'izany a fa hivavaka isika mba hivoanitra zareo tena marina mihitsy izany ary neny a tena mila apetraka amin'ny tompo mihitsy dia izy no manampy antsika eo foana mahereza pastera manoloana ny zava-misy eto anivon'ny fiangonana fa betsaka ny efa teti-dratsy ketrehan'ireo mpihevitra raha birao-piangonana ny amin'ny hanonganana anao e efa fantatro daholo izany ny ramatoa Violety fa dia apetrantsika amin'ny tompo a tena izany indrindra pastera sady io rehefa ten'Andriamanitra no nanendry anao sy nametraka anao teo amin'ny toerana io a tsy misy nizaniza mahongotra anao izany raha ny fijoroako amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana moa no hanenjehan'ny olona atao ahoana e tsy afaka hiala amin'izany satria izany no antom-pisiako sady ny ten'Andriamanitra koa ny pastera manambara hoe sambatra izay enjehana noho ny fahamarinany fa azy ho fanjakan'ny lanitra izay indrindra mantsy dia mifampivavaka ny sisa no azo atao e mba hikasihan'Andriamanitra an'ireo olona ireo mampalahelo ny pastera isan'ny londoa ampisorona sy mpitarika eo mihitsy ny vadiko sy ny ravaviko e satria zareo miraitsy-kombakomba mitsomarina eo amin'ny fitantanam-bola dia tsy tiany voakitikitika ny zavatra tsy mety ataony ny tompo ihany no mahay manova olona re ramatoa Violety a
tena ohatran'ny sarotra maran'ity pastir teo tamin'ny mpivitan-Andriamanitra. Efa natao daholo ty rehetrarehetra ty fa dia tena tsy haiko mihitsy. Marina. Zaho koa raha mba lany haikiko. Jereny rehefa natao anazy. Mbola mifikitra eo ihany. Asako hoe inona mahatonga ny manao azany e. Dia vaka marinako. Io tsy maintsy miala eo ka. Tsy mahazo mijanona ela eo izany eo. Fa izao aleo tadiavantsika hevitra hafa. Hevitra ahoana ohatra? Atao amin'ny fanaovana azy rangafa zany koa dia tsy takatrareo a. Inona ilay fanaovana azy e? Fa maninona na hodikodina? Sy nitaonaka amin'ny savinany amin'ny savinako. Amin'ny fomba ahoana? Mody makamaka amin'ny fony dia ataontsika amin'ny sakafo any amintsika izy dia fa pozinina zany e? voalazanao. Sarotra be zany e. Fa sarotra ahoana koa e. Aleo tsy pozina no atao sao dia gadra amin'izany eo. Aleo resaka Tantara be no atao. Sa ve tsy mbola mihodinkodina be fa ringa tonga dia direct. Aleo misy resaka Tantara be. Za tsy te hiditra n'ilay resaka pozina. Na reko ty ohatran'ny kamosa bitsy. Ataovy ary rehefa zinanao fa mety. Ka tsika sianao mitsy ingany miaraka mandeha makany amin'ilay doany iny e. Dia ahoana rehitan'ny olona any tsika nefa ampiangonana? Miafinako. Fa nga ianao andeha amin'ny andro atoandro fa tsy amin'ny andro alina e. Ohatra ny anahirana zany a. Nefa andaonaka fa tsy maninona izany a. Zavatra efa natao dia tsy maintsy farananako. Zay mantso ako. Sady tsy hitako koa ny aiza atahorantsika amin'izany e. Ndao arika. Matahotra mainty be. Ale mina e. Kendany inisyneny inisy otany kendany. Dia ahoana pastera? Ahoana no novatsika azy ity? Tena midelira be mihitsy sady tsy mety tazoma. Andao aloha hivavaka tsika raha vavy a. Dia anao asamina. Mino fa Jesosy anasitrana anazy. Maherezana pastera fa tsy mora mihitsy ny andetrehanao a. Saotra betsaka. Andao ary tsika hiasa vetrany. Avelao azay, avelao aza manatona ty. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ilay tompony mpanjaka Andriamanitra velona. Tompony Yesu fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nandidiana sy androananao Satana. Mivoaka mandehana miala ao anatiny ao. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miafarimy rehetra afo ny anjara toerinareo. Miala daholo ny fanaratsy fanamamitaka fanasandoka rehetra. Didina sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy fa avaly efa resanareo. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miasa matany Satana tsy mahavoka-tsoa. Tsy maintsy mandeha nareo Jesosy Kristy. Efa novidiany Jesosy Kristy lafy tany rano ka tsy hananareo fa efa mivoay nareo ka mialana azo mitaredretra eo rofy ny entanareo sy miforongonareo rehetra efa remirehetra afa ny anjara toerinareo Satana ety miaraka aminareo miaramila nareo rehetra dia ny aretina lainga fitaka rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy mandeha nareo fa efa tonga Jesosy Kristy anasitrana nafaka azy. Tondra famonjena sy amonjy azy. Way, sitranisy pastera. Dia raina ny tompo e. Tsy misy devoly maresy Andriamanitra izany raha vavy a. Mahagaga ny Andriamanitsika. Neny a? Inona? Loza nge.
lozina indray lazay nyity zazy ity e. narary mafy be taona e zanako pasteur e. hay ve mbola aiza no azo azy andray kosa rineny vao mitomboka izy izany. raha azoko tsara izany a dia nareo no ambadiko n'io zavatra io. mangina kely ty vava zaza kely koa mianatra mipetsapetsana. neny a sao dia mba haninenanao izao zavatra ataonao izao sao dia tsy ho zakanareo nikapoka Andriamanitra nanaovanareo any mpanompony. mangindry e tsy ndry zazakely io any anao sermona aminahy isan'andro san'andro eo fianarana pozina jesosy eo mamitra fo amineny. tena lany aiky mihitsy ary raha Olivier tena ohatrany tsy mandahitra dolo zatra ataontsika amin'ny pastera gaga mihitsy firifiry eo ny olona nataontsika an'izany tonga dia tsisy ny raisina ty paster ty ohatrany tena mahery razana mihitsy tena mivavaka be loatra koa izy ny tena marina. dia inona izany ny ataontsika raha izany ohatra ny maty momoka ihany le plantsika raha zao ikala hotety ka tsy maintsy mijery zavatra fe inona zao ny hitanao fa mety ohatra tsy hitako tsony zay atao sa oay hitako rangany efitra andao teneny ry zalahy tonga dia atao ohatra aiza koa ary nareo zany tsika ny olona man'ny ekipa be atao tanàna tonga dia ataontsika tafiany eo ry pastera ary ohatra ny hevitra mety koa izany tena mety mihitsy izany ka nenona koa ary izany tsy hitantsika hatramin'izay aiza tsy oleo moninao reo fa za ohatra ny mahita hoe tsy mety raha ry zareo rery no irahana makany tsika mihitsy miaraka manao an'ilay action miaraka tsika ka ahoana kosa anefa sao dia tratra amin'izany raha tsy ianao no midororoko tratrany izany hoe sady iny koa ny mpanompon'Andriamanitra na mahatratra antsika ary izy tsy asa hitory antsika mihitsy ka baraka tsika raha izany ko zaleo rangaha lamina dia eny fa tsy maninona miaraka amintsika fa tsika mbo dia aterindrina fotsiny faizana mandamina rangaha nentina miady zay mihitsy rangaha marina. ohatray toy izay rahana koa reto tao miverina daholo feno dia ataonareo nareo hoe hiasa sa tsy hiasa zako ary teto ohatrambakakako ohatra ny olona tsy hiasa ranganareo lasa ranga miverina any dia tao amin'ny action ka matahotra be zaiko ty inona koa ary dia mataotao ary ty fa tsy batra odra mandreraka misy miaramila afafa sady miakanjo fotsy be daholo zareo miaramila ao anakoa raha ty ve manao frantsa hoe ahoana izany efa nitahotra ireo no mampatidiny tena manodidina an'le trano akanosakooranganareo fa za manao an'izany fa ampafiry efa natao eo lasa leza tsy mbola nahita ohatr'izany mihitsy ho azy zay hatramin'izay nanaovana an'ity azy ity tena efa mpanao an'io ihany fa tena natahotra mangovotra fa miaramila fotsifotsy ahoana koa tsisy fantanela rangafa ny andro efa miamaraina ihany zao alaiviny fitaovana andaotsika iroso ty ny baramila rasanareo za aloha tsy say vomenanareo koa eo rehefa aveo tsisy mahazo azy folo zany eo napokako mibasy fa tsy mety mipoka sahany koa ve dia mba ho marina andao rangaty andreraka mihitsy miaraka amin'tony olona kanosy tonika ety any andao ary miaraka aminay fa tsy mandeha mitsotsoko an'izany andao ane rangaty inona koa ny anao jeretiko tao misy miaramila manao kanjo fotsifotsy be dehibe marina reo ay zany tena matahotra ka tsy andeha any ako andao hiverina tena be dehibe ne izy zany marina marina izany
Avaisanangary ato nareo fiananakarahamandreo sa hoe ahoana andao iverina rangatykala odety ty andriamanitra angoritsina ny tena koray manontolo tena arotra tsy miaramila reto lasa miaramila marina voadidina tanterakatsika gamba le anjelon'ny tompo oy tena izy marina fon'andriamanitra andriamanitra mifona re oka re zay tsika voeloka mandra-pahafaty fon'andriamanitra mamindrafo re tena mifona tsy angalatra tsony tsy anao tsony re za koa andriamanitra tena tsapako tokoa zao fa miaro ny mpanompo ny andriamanitra ary oatra ny tadidy tokoa le tenin'andriamanitra hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy zao vatsapako fa ay tena misy zao andriamanitra zao marina mihitsy za le tenin'andriamanitra andry hafa amin'ny alina tena mifon'andriamanitra fona natolotry ny radio vaovao masoanao teo tantara indray miseho mitondra lohateny hoe tena misy Andriamanitra tena misy Andriamanitra ireto avy ireo namelona ny tantara ny miaramila ny fahamarinana Edouard Miarinjatovo ny ra Kristy Dina Nicole Raharso Anise Ranitry ny aina Vertina Rahanta Soabenja Diana Andrianjafy ny aina Fanantenana Randriambololo Malala Nirina Andrianarilala Feizoro Ramiarinjatovo Matoky Ramiarinjatovo teo amin'ny lafiny teknika Tsantany aina Rakoto Arvelo